Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo, Manarakani Izo, Algo, Nikaltao, Envie de Mirage. Lulchanao, ni Fampalalambavao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui se charme tel sous arrive. Lulchanao, ni Fampalalambavao. Naemtra amin'ny fotoana manaraka ny adivitra momba ny tatitra nataon'ny gouvernemanta izay tokony ho nanomboka ny maraina teo teny Tsimbazaza. Fambagana teo amin'ny mpikambana eo anivon'ny Biraomaharitra no ny antombohan'ny fifandresendahatra ka ny afara tamin'io fanemoana ny fionana io. Manao izay sempata ny fanjakana ankehitriny ary tsy manaja ilay antsoina hoe autorisation parlementaire. Raha nanapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minitra omaly fa tsisy ny fanaovana ny LFR na ny lalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana Asipantsina amin'ity taona 2024 ity. Profo manambara ihany koa izany ho ny solombavambahoaka fa tsy misy ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny vola mpanjakana. Manoloana ny olana eny anivon'ny Anjerimanontolo, indrindra ny tsy fisitrahan'ireo vakateran'ny karamany, ny antso ny fitondram-panjakana hitondra vahaolana matotra ny SSS, ny hoavy ny fampianarana ambony izay mamolavola ireo tompona ndraiky mpanjakana any aoriana no mampanahira tsy misy ny fijerena ny fampianarana ambony ankehitriny. Mbola any ampelantanan'ireo mpakankeriny hatramin'ny androany ny renim-pianakaviana iray sy ny zanan'lahy nisy nakankeriny tao amin'ny fokontany Ambondray, komina Manakana distrikan'ny Tsaratanàna ny herinandro teo. Ny trangana fakanakeriny any an-toerana izay saika miseho manodidina ity komina ity noho izany manelanelana ny Tsaratanàna amin'ny distrikana Ankazbe sy ny maro hafa. Any ivelany, olona 4 no naratra mafy vokatry ny tsato-kantsy izay nataon'ny lehilahy iray tao amin'ny parc Annecy tao a Frantsa androany. Zaza avokoa ny 4 tamin'ireo naratra izay manaraka fitsaboana ankehitriny, efa voasambotra kosa ny nahavan-doza. Arahintsika vetrany ary ny andindinin'izay. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsizana ny tokantrano amin'ny ity aliny alakamisy fahavalo volana Jona 2024 ity. Manatra ny arahaba ary manasana ampitiavana anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany vaovao misy ongadina avy hatrany ary dia nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny adihevitra momba ny tatitra nataon'ny gouvernemanta izay tokony nanomboka ny maraina teo teny Tsimbazaza. Fa bangana teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny Biraomaharitra no ny antombohan'ny fifandresendahatra ka nefara tamin'ny fanemorana ny fionana io. Fanadiadina. Taorin'ny tatitra nataon'ny gouvernemanta teny amin'ny antenimera-pirenena ny 420 hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana May lasa teo. Ny maraina teo nanomboka tamin'ny 10 ora no voalaza fa irosoana indray amin'ny adihevitra araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny ny faraka amin'ny 100 sy ny fehi-kevitra mikasika ny fitipika anatin'ny feny antenimera-pirenena ao amin'ny andiny ny fa 790. Tonga ny tamin'ny 10 ora ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no tarin'ny prime ministre no tonga ny ampy solombavambahoaka latsakin'ny 10. Adiny ray taorin'izay tsy mbola nanomboka ny adihevitra ny andrin'ny mpikambana eo anivon'ny Biraomaharitra ho feno ka hitarika ny fivoriana. Teo no nanomboka ny tsiry ny fangatana ireo solombavambahoaka nangataka ny anemorana ny fotoana. Aza tomboka ity raha sy komplena reo. Isika misy zany tsy miasa ny teny bazara sika ty. Mimena sika no natao sasany avao. Aleo sika izoro. Fa feno ny ao manonga miarasina anjareo amin'ny gouvernement. Menara ihany. Antom-panjakana ny antenimera-pirenena. Dia raha ohatra ka isika mpanao lalàna no mandika dia lalàna vilana zany mivoaka. Ary rehefa nao zava-tsika ataoko manara-dalàna fa tsy mety ho banga amin'ny alina io. Rehefa tsy feno dia tsy feno ny anara. Fa raha ity antenimera-pirenena ity zay antom-panjakana mpanao lalàna no mampisemodely ohatr'izao. Mialatsiny efa afa-afaka ny tohitohina raha. Niezaka nanokatra ny fivoriana ny mpitarika ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena avy ao amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Tsy nanaiky hatrany ireo solombavambahoaka
ary nangataka ny anemorana ny fionana amin'ny fotoana manaraka hatrany. Lamba maloto ny Assemblée nationale zany manana problème sika. Vao nanomboka ty antenimieram-pirenena tamin'ity mandat anankiray ty efa nisy zany olona amin'izany le toto. Fotoana efa enim-bolana sisa ny gouvernemanta. Nitsika mbola misy herintaona zao tsika vao menimenina eo amasony zao tontolo zao. Problema zany ataontsika. Tsika tsirairay avy. Manao sinia dia miampy tsy manao sinia. Manao an'izao dia miampy tsy manao an'izao. Fotsitsika zany le toko. Mialatsiny aminareo toko. Aloha nareo ka manao mody a. Dia zay anao hoe kilo. Aloha zay anao kilo andrama an'izany zavatra zany hoe inona ny tokony ataontsika. Fa tsy androany dia menimenina zao fotsiny. Aloha tsika androany. Iteny inona tokony atao. Ombako manana ny teny namana teo. Rehefa tsy anao hoe tsika fa tsy komplena reo bureau permanent ataovy mitsangatana handravana anazy fa aoriana ny tsangatana ndao tsika hivory ato eto fa tsika tsy hifanadala avao tsy tonga ny fivoriana foana nanao bureau permanent olo firy ambifolo nanao dia olo roa avao veno eo alao tsika hivory ato rehefa vita ny tsangatana. Araka izany natao ny tsangatanana nanaiky ny maro anisa fa ahemotra amin'ny fotoana manaraka indray ity ady hevitra iarahana amin'ny gouvernemanta araky ny voalaza ny lalam-panorenana ity. Nomendalana ny famaraion'ny gouvernemanta sy ny fiara-miasa akaiky amin'izy ireo amonjy raharaha. Tsahatra zao zany ny fivorintsika zao dia ampitana manaraka ny fanaraha-pôvy. Marina solombavambahoaka 3 tamin'ireo 9 tonga ny vory no nandany ny anemorana amin'ny fotoana manaraka ity ady hevitra iarahana amin'ny gouvernemanta ity. Tsy vao zao hatramin'ny antomboan'ity fitondrana ity no ahitana ireo solombavambahoaka manao tsidipahatra eny amin'ny lampany Tsimbazaza. Tsy magaga araka izany raha tahaka ireny no zava-miseho amin'ny fotoana manandanja ho an'ny firenena tahaka izao. Fa manao zay patany fanjakana ankehitriny ary tsy mananja intsony atao hoe autorisation parlementaire raha nanapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly fa tsisy ny fanaovana ny LFR na ny lalàna mifehy teti-bola-panjakana asipantsina amin'ny taona 2024 ity. Porofo manambara ihany koa izany hoy ny solombavambahoaka fa tsy misy ny mangarahary eo amin'ny fitantanana ny vola-panjakana izay volam-bahoaka. Ny fandrafetana ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana asipantsina dia mitaky fanajanonana ao anaty fotoana voafetra ny fampiasam-bola-panjakana. Ny fotoam-piasana nefa efa fohy ka tsy afaka intsony ny fanjakana ny anajanona ny fampiasam-bola sao anatara ny fanatanterahana ireo fandarana asa maro izay mbola miandry. Anisan'ny voalaza ho antony nanafoanana ny fandaniana ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana asipantsina amin'ny taona 2024 ity ireo. Voalaza ihany koa fa ny rojona 2024 lasa teo 27 isanjato ny tahan'ny fampiasam-bola-panjakana. Noho izany mbola manana 25 isanjato azo ampiasaina mandrapatonga ny farany taona. Ny fandaniana tafiditra ao anatin'ny sokajy projet d'investissement public na ny PIP kosa dia mbola 10 isanjato ny mbola voatokana olanina hatreto. Izany hoe mbola misy 7 isanjato azo ampiasaina hatramin'ny farany taona. Nanamafy izany ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta ny maraina teo. Matsapa ny gouvernemanta fa azo ampiasaina ny teti-bola-panjakana tamin'ny taona 2024. Rehefa jerena ihany koa ny fomba fitantanana ny teti-bola-panjakana dia natsapana fa azo arindra ao anatiny ny teti-bola-panjakana amin'ny 2024 izay mety filana hafa amin'ny taona 2024 ity. Izay no antony manokana natonga ny gouvernemanta teo ambany fitarihana andreo matotona ny republika ihany koa teo andreo filan-kevitry minisitra nanapa-kevitra fa tsy asiana ny LFR satria ny LFR ny zavatra azo atao tsy voatery tsy maintsy atao ary ny fatana hoe fa azo ampiasaina tsara ny teti-bola-panjakana amin'ny taona tia no natonga an'izay fanapahan-kevitra zay. Izay filana manokana maro samihafa dia fanitsina ao anatin'ny teti-bola ihany natao mahakasika an'izay. Tranga mbola tsy fahita teto amintsika ny tahaka izao hoy ireo solombavambahoaka naneho ny heviny. Manao izay tiany atao ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana ary voaporofo mazava ihany koa fa tsy misy ny mangarahary eo amin'ny fitantanam-bola-panjakana izay volam-bahoaka ihany koa.
misy filazana ny anatiny iny tatitra ny lazainy avy any amin'ny filan-kevitry ny ministra iny fa misy ny vola ary azo ampiasaina azo amboarina anaovana transfert sy ny karazana anaovana aménagement de crédit misy fetrany zany zavatra zany voalohany indrindra fa faharoa manaraka an'izay dia mazava ihany koa fa raha vakitsika ny any anatiny ny tatitra iny dia misy mampiahiahy ihany hoe misy volana ao fa mbola azo ampiasaina dia prouve zany fa tsy mipetraka le sincérité budgétaire tao anatiny le teti-bola zay lanina tety anivony Antenimera tamin'ny farany taona lasa satria raha ny tokony izy tokony efa mipetraka daholo vola atao inona vola makaiza ny sora-bola ao anatiny teti-bola mpanjakana fa tsy hoe misy vola atao tahiry dia zay ampiasana azy avy eo ka zay zany ny olana ngezabe ny tsy fanajana le autorisation parlementaire zany hoe autorisation miangaty amin'ny Antenimera-Pirenena zay solotena vahoaka malagasy tompony vola mpanjakana io fa dia ny fanjakana manao zay saipatina ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Lafiny zavatra maro eto amin'ny firenena nefa no iankinan'ny LFR na ny teti-bola mpanjakana na sipanitsina. Raha tsy ilaza fa tsy ny teti-bola natokana ho an'ny CENI anomanana sy iatrehana ny fifidianana. Mifandraika amin'izay hatrany dia taratry ny tsy fahavonona ny fanjakana iroso amin'ny fifidianana hoy ny mpanao politika ny fahitana fa tsy hisy ny LFR na ny loi de finance rectificative amin'ny ity taona ity araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaliny. Voaporofo izany fa tsy ho voakitika ny teti-bola atokana ho an'ny CENI anaovana ny fifidianana izay efa nambariny ity voamera ity fa tsy ampy. Henri Florian. Nanatrano maro ny fahitana tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa tao aoriana ny fandinihana izay natao tapaka fa tsy hisy ny fanaovana ny fandaniana ny lalàna mife ny teti-bola mpanjakana sy mpanitsiana ho an'ny taona 2024. Izany andrasany maro amin'ny fanitsiana ny teti-bola mpanjakana ankilany ny fikitiana ny vola izay natokana ho an'ny CENI ahafahana manatotosany fifidianana saingy izao tsy hisy izao. Barango mipetraka araka izany ny mety ho fisian'ny fifidianana na tsy amin'ity taona ity hoy ireo mpanao politika. Raha ny voaka ny conseil des ministres zay Omaly dia nanambara fa tsisy an'ilay LFR zany raha ohatra ka tokony hisy zany satria irahantsika mahita fa ny sy mahalala fa ny session zay ordinaire nisy ny rahantsika nahita atrany zay dia misy foana ny LFR. D'ailleurs zany ny CENI koa dia nanatsipika tamin'ny LFI zay rahantsika nahalala ihany koa fa tsy ampy ny vola anatanterana n'ilay fifidianana ka raha ohatra ary tsy asiana n'ilay LFR ahoana fomba higarantira ahafahany gouvernement zany higarantira fa tena hisy élection ty taona ity nefa ny vola voasota ao anatin'ilay LFI ary tsy ampy akory ho an'ny CENI ahafahana mikarakara ny fifidianana voalohany sy fifidianana faharoa. Mahazo matoky zany tsika rehetrarehetra zay miandry fifidianana amin'izao fotoana izao fa tsisy fifidianana amin'ity taona ity. Isy fiatraika angoavana amin'ny fiainam-pirenena izany raha ny fanazavana hatrany manolorana ny olana misy ankehitriny. Ny fiazakazaky ny filoham-pirenena amin'ny fananganana ny faritra faha-efatra amby 20 no azo ambara fa ho anton'izao tsy fisian'ny LFR izay tsy mbola fahita tao anatin'ny taona maro. Ny zavatra hita aloha zany dia ohatra ny an-tanipo zany ny filoham-pirenena zany tamin'ny fananganana n'ilay 24e région ka mety zay no antony naprisika azy zany tsy ampisan'le LFR zany amin'ity taona ity satria hiazakazaka amin'ny ireo fotodrafitrasa zay ilany ireo faritra zay natsangana zany ny rahantsika nahita ny 23e région 23e région eo ihany koa ny 24e région zay ataoko hoe io no antony zany tsy nasina n'ilay LFR zany araka ny voalaza ny tatitry ny ministère ny teti-bola zany zay ao anatin' zay conseil des ministres zay ka ho an'ireo institution sy ireo ministère zany zay ataoko hoe mitady vola fanampiny zany dia mandalo any amin'ny conseil des ministres no ahafahana mamoaka an'izay vola zay ilain'ireo institution sy ministère zany isatsokadiny zay mila fanampim-bola ho ampiasaina zany. Namavisan'ireo mpanao politika fa mitombana ny ahiainy maro ny amin'ny mety firosona makany amin'ny tetezamita ny zava-misy ankehitriny izay tsy mbola fahita tao anatin'ny taona maro ny fandimby. Fa mampitombona ny ahiainy maro ny teo anivon'ny KMF Noé ny fitavozavozana izay ataony CENI amin'ny fanatanterahana ny asa izay ataony amin'izao fotoana izao momba ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Tokony avoaka ny CENI ny tety andro mazava momba ny asan'izy ireo mba hialana amin'ny ahiainy maro. Raha ny voafaritra ny didim-panjakana laharana faharoa amby 2024 tsipika 720 tamin'ny 2 Mey 2024 izay niangana mahakasika ny fanavaozana manontolo ny lisitry mpifidy eto Madagasikara
tokony hivoaka ny fahafolo jona izao ny lisy mpifidianana raikitra ho ampiasaina amin'ny fifidianana eto Madagasikara taoriana ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraky ny lisitry mpifidy tsy tratra io fotoana io hoy ny teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena ary tokony ho avoaka ny seny ihany koa ny tetiandro mazava momba ny fanatanterahana izany fanavaozana ny lisitry mpifidy izany fa tsy tokony ataoko toto tahaka ny zava-misy ankehitriny. Ny zava-misy zany am'izao androantsika miresaka zao zany fa valo ny volana jona raha ny lojika ny zavatra zany afaka roa andro dia hivoaka ny lista officielle. Izay nefa ny satra ny teny hoe tsy manara-maso mijery ny zava-misy eny fotony eto Madagasikara dia mino izahay ary resy lahatra fa tsy ho tratra ny amoaka ny lista officielle ny fahafolo ny volana jona. Ka raha ty amin'ny refonty isika no fa mahita ataoko anaty farangisosina fitavozavozana dia mampametra-panontaniana ahoana ilay ao anatin'ny fifidianana. Zay zany ilay mahatonga ray miteny hoe ny tsongotsongonany maty ny atahorana ndevimbelona. Ka mba ialana amin'izay re satria namana daholo ianareo amin'ny seny tombotsoam-pirenena ny resahana eto dia hoy izahay hoe mba avoay re reseny ny tetiandro mba hanananareo credibilité tokoa satria lasa mampiroro sainan'ny maro le izy. Ankoatra io tokony tsy andro ny 70 andro farafahakeliny ho an'ny fiantsonan'ny mpifidy ny gouvernemanta vao amoaka ny didim-panjakana mamaritra ny datim-pifidianana ary tokony ho avoaka mazava ihany koa ny antontanisa momba ireo fanomezana kara-panondro fahobe ho hiatrano ny teo anivon'ny KMF Knoe. Atao tsy nivoaka navoaka ny ministera hoe firmarina moa ny olona izay navita kara-panondro na navitana kara-panondro pirenena malagasy tamin'ireny firy amin'ireny olona reny tokoa moa no tafiditra ao anatin'io lisitra io amin'izao fotoana izao satria raha jerena zany ilay ataontsika hoe lisitra tamin'ny farany sy ny lisitra amin'izao dia ahitana fienana. Isika nefa manana ireo olona vaovao zay niditra ao anatin'ny feno vara 20 taona misy koa reo efa olon-dehibe nahazo kara-panondro vaovao. Io no isitomako ny lakolosy amin'le hoe ilaina ne ny fanatsarana ny lisy lalàna momba ny fifidianana. Mpiantsehatra maro samihafa araka izany no samy milaza amin'izao fotoana fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fikarakarana ny fifidianana ity indrindra fa eo anivon'ny seny. Tsy mbola hita soritra hatramin'ny androany ny fepetra manokana araketra sy abatsiranana vaovao mahakasika ny tetikasa QMM izay tokony navoazan'ny fanjakana taorian'ny fahataperan'ny fifanarahana ny 12 febroary 2024 dila ny fepotona farany hatramin'ny volana Mey nanekena ny fampiarana ny fifanarahana teo aloha mandra-panavoazana ny lalàna vaovao ifeny fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny QMM amin'izay lafiny araketra sy abatsiranana izay antony ny antso fanairana nataon'ny firaisamonim-pirenena aussi ny fanjakana. Yves Richard. Tapitra ny volana Mey lasa teo ny fimpitona fanampiny na mpiarana ny fipetra raketra sy abatsiranana ny fanarahany fanjakana malagasy sy ny tetikasa QMM atao anatiny 20 taona. Raha tokony roso aingana amin'ny fanavaozana ny lalàna vaovao ifeny fifanarahana araka izany ny fitondram-panjakana indrindra anatin'izao fotoam-pivoriany ny antenimera rotony zao araka ny filakevitry minisitra ny 2 janoary 2022. Tsy hita soritra mazava ny fiomanana. Iankina ny endriky ny fifanaraha-piara-miasa ny rotota manaraka ankilan'izay fepetra raketra sy abatsiranana vaovao zay ka naira ny firaisamonim-pirenena ny fanjakana. Ny tena izy ary tokony hoe roa taona mialoha dia efa niomana ny fanjakana kanefa hatramin'izao mbola tsy mivoaka. Antenaina tokony ho tafiditra amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera amin'ity volana Mey sy Jona ty. Raha sanatry ka tsy tafiditra dia na miantso session extraordinaire na mety ho anahirana ho tafiditra any amin'ny mety président intérimaire. Zany hoe raha any amin'ny volana oktobra ohatra vao ikitika an'le convention d'établissement itsika dia amin'izany fotoana izany raha ny lojika raha ny lalam-panorenana zany raha mbola ilatsaka ny filoham-pirenena ankehitriny tokony mametra-pialana izy dia ny filoha eo zany filoha raha ny tokony raha ao amin'ny lalam-panorenana dia hoe président du Sénat no misolo azy c'est intérim move ny président intérimaire
afaka andray fanapahan-kevitra goavana miengage ny firenena mandritry ny 20 taona fanontaniana zany zay hoe tokony ho jerevany fanjakana io fa raha toka tonga ndray ny atao hoe reconduction tacite raha misy an'izay ao anatin'le convention hoe rehefa tsy voaovan'ny fanjakana mandritry ny herintaona aoriana ny fahataperany inona ny tokony atao so de le teo aloha ihany no miverina zany hoe mbola le disposition teo aloha zay mety efa tsy mahasoa atsika intsony ankoatra ny fanairana ny fanjakana amin'ny famolavolano io fifanarahana rakitra sy habatseranana vaovao io nandroso osikevitra fa ny firenena mahazo tombo ny bebe kokoa anatin'izay ihany koa ny fraisa mompirenena mizara roa ny etra zay alaina any amin'ny orinasa na manao tombony izy na tsy misy tombony tahaka ny atao hoe redevance fa misy kosa ny etra any amin'ny efa mahazo tombony vao makitsika raha any vetsika ny fofotra any amin'le hoe vao mahazo tombony mety ho faty antoka atsika satria tsika tsy manana an'le fitaovana ahafahana mitsirika hoe nahazo tombony tsara ve le orinasa sa manao ahoana marina ny fahafantarantsika azy zao mbola tsy mahazo tombony aloha zany raha filaza n'ireo compagnie hoe mbola perte aloha izahay raha ohatra hiteny izy perte hatramin'ny 20 ans manaraka indray ohatra sanatria ny vava de inona no azotsika eo zany tokony hijerena hoe tokony any amin'ny etra zay taxa zay tsy miankina amin'ny fahazahoana tombo sy ny mahazo ny tokony ho fitoran'ny fanjakana ao anatin'le convention anatin'le disposition vaovao zay ho avy eo ny taona 8 no nisy ny fifanarahana mahakasika ny fikarohana sy ny fitrandrahana arenakibony tany teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny QMM izay navadika ho lalàna ny 9 janoary 7 ary nanomboka nanan-kery ny 12 febroary 7 raha iverenana araka ny fifanarahana nisy fepetra raketra sy habatseranana manokana narahan'ny QMM manandritra ny 15 taona ny farana ny 12 febroary 20 zay ary efa nisy nidinika ny arahan'ny rotota mahakasika izay ho endriky ny fifanarahana vaovao saingy tsy nahitambokany hatramin'izao fa nytaniana mipetraka ny hoe manoloana ny mazava-dehibe nitetika asa goavana toy izao na izany amin'ny toe-karena na ny fanampiana ny sosialy sy ny maha-olona aiza ny fiomanana sy ny fahavonona ny fanjakana iady izay tombontsom-bahoaka sy ny firenena izay pejany toe-karena dia anena nita ny fanondranana solika Arabia Saoudite manomboka amin'ny volana Jolay ho avy izao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fanapa-kevitra taorian'ny fivorian'ny OPEP ny alahady lasa teo manoloana io tsy maintsy hisy ny fiakaran'ny vidy-solika eto Madagasikara raha toka tsy manao tahiry betsaka sy manamafy ny subvention na ny tohana arabola ireo kompania-solika ny fanjakana malagasy raha ny fanazavan'ny pahy toe-karena Rakotosan David fitino kolona miroso amin'ny famerana ny tany pétrole aondrany ankehitriny ny firenena mikambana eo amin'ny OPEP na ny Organisation des pays exportateurs de pétrole toa ny Arabie Saoudite taorian'ny fivorian'ny OPEP tany iviana ny alahady lasa teo no nanapa-kevitra Arabie Saoudite fa anena iray tapitrisy amin'ny fanondranana ny baril manomboka ny volana Jolay izy ireo izay mamatsatra amin'ny 700 ny filana ara-tsolika manerana izao tontolo izao aina tsy voatazona latsaky ny $20 araka izany ny vidiny pétrole manoloana izy. Ny fanazavan'ny pahy toe-karena Rakoto David tsy maintsy mindroso amin'ny fanangonana ny pétrole ao amin'ny ireo firenena mpamokatra taorian'ny adiny Russia sy Ukraine. Na eo aza ny tahirana anatsika tsy maintsy solika ato amin'ny tsena anatiny raha ny fasahirana ny fanjakana amin'ny fanaovana subvention ireo kampania-tsolika nojereny. Ny État koa zany afaka misubventionné an'ilay prix-na pétrole foana raha ohatra ka mbola maharaka le budget de l'État. Ny zava-misy nefany dia tiako efa manomboka manana problème ao amin'ny budget de l'État. Noho izany zany tsika mety tsy afaka subventionné an'ilay prix-na pétrole intsony ary ny stock-tsika koa mety efa tsy aharaka intsony dia voatery zany tsika afaka fotoana kelikely tsy maintsy afiakatra ny vidin'ny solika ihany eo amin'ny pompe zany aty amintsika. Ka ny fiantraikan'io zavatra miseho io zany dia hitarika ho amin'ny fiakaran'ny vidy-solika eto amintsika ihany io fa le fotoana tongava zay zany tsy ho fantatra na afaka 2 volana na 2 volana na 3 volana fa raha fahitana azy aloha dia mbola tsy ho ao anatin'ny dans l'immédiat zany le izy satria
fanjakana tsy maintsy andraikitra arak'ilay teneniko teo hoe mamoaka an'ilay stoky tao taloha izy na misubventionné an'ilay prix ankoatra io zava-dehibe raha ny fanazavana ny fijerena ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena hafa mpamokatra petrol amin'ny vidiny mora kokoa na misy aza nitsindry ataon'ireo firenena fanafarana solika mahazatra. Ny fahefana aloha araka ny teneniko teo efa tsy dia arana an'izay intsony tsika satria ny budget atsika efa tsy dia araka an'izay intsony. Ny noho izany zany tsika tsy maintsy mitandrina. Ny tena vahaolana amin'ilay izy iray aloha zany dia tokony hoe eto amintsika no rafinena le petrole zany satria ny problème atsika zao tsy maintsy efa petrole rafiné le vidintsika dia iny le lafo be dia iny le raffinerie atsika iny koa afaka mampiakatra an'le capacité de stockage tsika zany. Faharoa manarakarak'izay mila manao consultation na prix ihany tsika hoe aiza mety misy ny petrole moramora koa dia jerena koa hoe possible ve ny ahafahantsika manao convention commerciale amin'ireny firenena izay mety hanana petrole moramora koa izay ny vidiny. Nefa izay zavatra izay zany miditra amin'ilay resaka atao hoe géopolitique tsika hanerenantsika tsy ho afaka hividy any amin'ilay firenena hafa ireo dia mety tsy fetraka an'izany izay stratégie izay. Ho amin'ny androany manodidina ny $7.7 ny iray baril amin'ny petrole Brent eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha tsy ahivina, ny volana Jolay 2024 no nahitana fiankarana ny vidin-tsolika teto amin'ny tsika, niakatra $704 ny litatra amin'ny gazoil, raha toka $703 izany teo aloha. $705 ny lasantsy sy raha toka $404 izany teo aloha. Famatratra malagasy izay tsy tokony kalitaon'ny entana vokarina eto an-toerana ka manome vahana ireo entana afarana any ivelany raha nambarany SIM na ny syndicat des industries de Madagascar izay mitondra ny label malagasy ny antsika sakana amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena izany raha ny fanazavana trany fitinokolona no mitatry ny antsipriny izay. Orinasa malagasy misa 430 amin'izao fotoana no tafiditra ary mamaly ny fenitra sy ireo fepetra-takiana ho vita zato isan-jato malagasy miteraka asa ho an'ireo tantsasy malagasy maro ny fisian'izy ireo izay mbola ezaka manokana ny fampiroboroboana azy na ny fanazavany SIM na ny syndicat des industries de Madagascar. Raha ohatra ka mandeha ny fandrosoan'ny varotra dia mitombo ny production dia mitombo koa zany vente dikan'izay zany afaka recruter olona be da be mpiasa bebe kokoa ny orinasa malagasy dia miteraka asa zany zay. Eto aloha zany tsika betsaka ny ezaka tokony mbola hatrehana ahafahana fanila amin'ny importation fa betsaka ny importation koa no afaka ny tsy vivelarantsika zany amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra, fototry ny fampiakarana ny toe-karena ny famokarana eto an-toerana kanefa mbola kavitsiana ireo malagasy izay manjifa izany. Ny tsara ho fantatra dia ny orinasa gasy zany hoe mila toanana ny orinasa gasy toanana amin'izay ahafahantsika manohana anazy satria atsika io mampiasa fianakaviana maromaro eto Madagasikara no en plus n'izany ireo orinasa ireo dia mila an'izay tohana avy amin'ny malagasy rehetrarehetra amin'izao fety nasionaly zany satria misy manana labo manko ireo vondrona lehibe sy société ireo manana labo sady mandalo institut pasteur ireo ary tena hita mihitsy hoe ny qualité an'le ingrédient anatin'ny produit atsika tsy mena mita amin'ny avany ivelany. Ho fanamarihana ny vokatra vita malagasy amin'ity taona ity, isy ny fampiratiana ny vokatra ireo orinasa manana ny label vita malagasy any amin'ireo toeram-pivarotana lehibe eto Antananarivo. Dia ny ihany koa ny antsika amin'ny vetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy aorian'izay antsika miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Wow! TapTap Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés.
Balik en 40 plus manomboka amin'ny fitonjato ariary isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Fa inona ny mbola mavalinanareo ao? Isakafo amin'izay? Mbalik mamiratra no aviko. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amby 3 sy 2 arivo. Wow! Tap Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptienne. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, huile, ary anti-rouille. Izay natao takatry ny fahefa mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Fiantsaka miavaka sy mahavarina reharesy lovany aty aoriny tonga navao maizy atsika io arena mipetraka toy ny hoditra izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga avao isika gasy mirehadre mananazy mianjaika ohatrany hoe manalazy navelany io mary banjinana no avy maafapoany ireo mpianakavy telenao nazy averiniany isika gasy aigle d'or Wow! Tap Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. Isaonatrany ianao manaraka ny fahita lavitra kolo tonga soindray ary atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalambavao ary asana mpitiavana trany ianao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika izay tapany faharoa izay ary dia manoloana ny olana eny anivon'ny anjery manontolo indrindra ny tsy fisitrahany ireo vakaterany karamany ny antsony fitondram-panjakana hitondra vahaolana matitra ny CSS ny hoavy ny fampianarana ambony izay mamola vola ireo tompona ndraiky mpanjakana any aorina no mampanara tsy misy ny fijeriana ny fampianarana ambony ankehitriny raha ny fanazavana Richelle Arabarvelo. Aorina fitakina izay tsy nahita ambaliny etreto mikondo hijerena vahaolana ho an'ny tontolon'ny fampianarana ambony mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra anatin'ny CSS maniran'ny Madagasikara na izany na tsy izany manaitra ny fanjakana trany amin'ny fijerenany marary ny fampianarana ambony izy ireo. Fahafantarantsika ny hoe inona ny andraikitry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa amina firenena anankiray. Iza mamola vola ny tompona andraikitra rehetra ara-sanatrika maty izany fampianarana ambony izany ho aiza no avy ny firenetsika. Zay no apetraka amintsika rehetra. Dikan'izay asiany fanjakana lanja ve ary priorité amin'ny fitondrana ve ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa eto Madagasikara. Ankoatran'izay, mitodika amin'ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany koa ny CSS Sampanantananarivo, makasika ny fametrahana mazava tsara ny lalàna mifehy autonomie des universités. Mbola zava-dehibe ao anatin'io ny lalàna mifehy ny ataontsika autonomie des universités, izay efa napetraka nandalo tamin'ny parlement anankiroa, efa any amin'ny ACC. Raha ny tadiditsika tsara dia nisy fotoana efa jeren'ny ACC nanaovany avila izy tamin'ny voalohany dia efa narahana daholo izay toromarika ny ACC izay dia miverina zany izy tany amin'ireo parlement anankiroa dia efa any amin'ny ACC efa mivorona indray nefa amin'ny parlement anankiroa hatramin'izao mbola tsy namoaka ny avia mikasika izay ny ACC anisan'ny izany hodiniana. Eo koa le décret d'application anaky 10 izay nierahana moa zany
mikasika n'lay lalàna mifeny sata manoka ny fampianarany mpampianatra sy mpikaroka mpampianatra efa ho telo volana mahery hatramin'izao mbola tsy tafiditra ao anatin'ny ordre de jour ny gouvernement na ny conseil des ministres zany hoe io anefa zavatra tsy misy etraikany akory ny teti-bola kanefa zava-dehibe amin'ny fiainan'ny université fampiarana zany lalàna zany no tanterahana androandeny ankatso ny dinika ikaroam-baolana makasika ny tontolon'ny fampianarana ambony izay niarahana ireo sampana CSS enina manerana ny nosy isan'ny nojeren'izy ireo manokana mandritra ny fokoanandony amahany olan'ireo vacataire izay manampy amin'ny fampandehana université saingy tsy misitraka ny tambo-karama araka ny tokony ho izy sehatry fampianarana izay hatrany dia tonga soamantsara ho fianaratsoa ny taratasy mpanadinana izay hatrehana ny fanadinana mpanjakana voalohany amin'ny taon'ny mpianarana 3 ity isoroana ny mety ho fiparitahana mialoha natoby eo anivon'ny Braony Zandary eny tsara mandroso ireo taratasy mpanadinana ny an'ny diranina matsiatra ambony alohany anaparitahana azy eo anivon'ireo 6 komisa 7 eo anivon'ny faritra matsiatra ambony fanampanazavana vonina tanteraka ny direnina matsiatra ambony amin'ny fiatrehana ny fanadina mpanjakana voalohany izay tanterahana ny 20 jona 2024 izao midadasika tokoa raha ity farim-piadidin'ny faritra matsiatra ambony ity kararina raha tian'izao dia efa mametrapetraka sahady ireo fanomanana eny fotony mba hatomombana tsaka sy andavany ity fanadinana CEP ity ny tompon'andraikitra amin'izao rezao tenenana izao dia tonga eto fianarasoa renivohitry ny hody masiatra ny sujet d'examen CPE marina fa dia aty amin'ny gendarme soupli ny rehetrrehetra izay hatren'reto tompon'andraikitra fampianarana rehetra tena fanatiny tanteraka ny trainina hody masiatra amin'ny fahavononana ary efa anatiny manao ny planning rehetrrehetra satria tonga eto ny CGE efa andalany indray zao hagnaparitaka anazy isaky ny Cisco ny mikasika an'izay manomboka amin'ny herinandro hanaparitaka anazy manodidina ny centre satria mbola eto amin'ny centrale izy zao dia manomboka amin'ny herinandro zany hanaparitaka anazy any amin'ny Cisco tsirairay manodidina ny centre d'examen tsirairay any amin'ny gendarmerie na police na maranila izay tokony miantona an'izay sécurité ny examen izay ho an'ny faritra matsiatra ambony manokana azo fantarina ve ny antotanisany ireo mpiadina izay mandray anjara raha nisany mpiadina eto hody masiatra dia misy eo amin'ny 210 sy 400 sy 3 alina ny eto hody masiatra izay miparitaka ao anatin'ny centre d'examen na efatra amin'ny 90 izay zany ny hody masiatra manokana ny fandehan'ny correction moa dia any amin'ny toerana centre de correction indray misy raiky amin'ny 20 ny eto hody masiatra ny hody masiatra ny sisy koa samy manana azy fa ny hody masiatra train hody masiatra dia enina taona ny farany zandriny indrindra 27 ny zoky indrindra io dia hita any amin'ny zandriny indrindra io hita ety amin'ny sisikona mbalavao IPP sangamasy no ahitana io zandriny indrindra io fa ny zoky indrindra koa dia to fianarasoa no ahitana anazy candidat libre io olona io fa manao ahoana kosa ny mahakasika ireo vacation ireo tsara fanadinana izay maro ny milaza fa tsy naharainy azy nefa fatombotra indray ty ny fanadinana manaraka mikasika ny vacation dia tena misy tokoa ny volana izay natokany ministera ary ampy tokony ho ampy hipahena anazy raha n'izay vola izay nefa ny ho ny arire fa sy ampy hagnatanterahana antika ny arire ireo no ezahana fitaina maximum miezaka dia miezaka ny tokony andraikitra tsirairay mamita an'izay miary fa mandeha fa maro ny nahazo fa misitraka an'izay hany izay hitasika rehetra amin'ny tambazotra irariana zany fa dia izotra tsisy tomika ny fanatanterahana ny fanadinana CPE ity fa dia ny fotoana sisa anandrasana mba hiatrehan'ny kilonga azy ampilaminana fianakaviana maro any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no misedra olana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'izao fotoana olana izay efa nosehatra ny ponina any amin'ny faritra iny hatramin'izay fikambana tsy miankina ireny nanolotra fanampiana sakafo fitaovana ho an'ireo fianakaviana hiara-ny tsy fanjarian-tsakafo ireo androany tamin'ny alalan'ny BNGRC. Fianakaviana maro no hiara-ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana amin'izao fotoana. Olana efa mpahazo ny mponina amin'ity faritra ity hatr'izay ny tsy fanjarian-tsakafo, saingy tsy mbola nisy hatreto ny politika mazava sy vahaolana maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana ny jerena izany. Manoloana izany, fikambanana tsy miankina iray no nanolotra fanampiana sakafo sy fitaovana hanampiana ireo fianakaviana sahirana hiara-ny tsy fanjarian-tsakafo tamin'ny alalan'ny BNGRC ireo androany. Tsy hiara-panahy ihany koa ny jerenay fa mijery zany eo amin'ny fanampiana ny mpiarabelona zany. Dia rehefa misy ny loza voajanahary izay mitranga eto amin'ny firenena
dia mandray anjara izay amin'ny alalan'ny BNGRC satria ny anton'izay dia ny zavatra rehetrarehetra izay atao amin'ny fiangonana zany dia mila atao ara-dalàna sy ara-panjakana avokoa. Toerana maro any amin'ny faritra Antsimo Atsinanana ihany koa no mbola manana takaitra vokatry ny fandalovany rivodozany fanesy farany teo amin'izao fotoana izay mila fanampiana ara-tsakafo. Ankoatran'ilay hoe dégâts apetraky ny cyclone sy inondation dia ny mahazatra antsika ny any Atsimo dia ny resaka anoanana kere zany izay no mahazatra antsika na amin'ny teny frantsay tsika hoe sécheresse na famine. Fa ny any amin'ilay côté Atsimo Atsinanana indray tsy zay. Ny any iarahantsika mahafantatra samy nanao géographie daholo tsika tany ampianarana tena lonaka ny tany any fa tratran'le tsy fanjari-tsakafo na le hoe malnutrition ary ny ankizy ny tena matetika vo amin'izy io zavatra roa samihafa zany zay. Donc satria raha miteny nareo hoe tsy efa mba metimety ve ny amin'ny ankapobeny raha ny resaka kerelo dia taona zina ohatran'ny toerana rehetrarehetra ny any Atsimo amin'izao fotoana zao fa ny aty amin'le faritra Atsimo andrefana dia Atsimo Atsinanana azafady dia mbola misy an'izay takaitra zay. Faritra misa efatra vatovavy fitovinany ary Atsimo Atsinanana no isitraka ireto fanomezana ireto izay ahitana vary milanja 7,300 taonina, menaka 5,3 litatra, voamaina sy kojakoja. Betsaka amin'ny malagasy no mivelona amin'ny ranomasina sy ny vokatra hoentiny. Raha ao amin'ny faritra Boeny manokana dia manodidina ny 2 ka hatramin'ny 3 alina ny olona mivelona amin'izany ranomasina izany ao an-toerana amin'ny ity andro maneran-tany ho an'ny ranomasimbe ity dia nisy ny fanentanana natao ny tokony hikajena ny ranomasimbe. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Manodidina ny iray alina sy iray hetsy eo ny olona mivelona amin'ny ranomasina eto Madagasikara, raha toa ka 2 hatramin'ny 3 alina eo kosa ny olona amina tokantrano mivelona amin'izany ranomasina izany ato anatin'ny faritra Boeny araky ny loharanom-baovao. Manana ny lanjany manokana ny ranomasimbe no izy mitahiry ny 50 hatramin'ny 20 isanjato ny ireo biby sy ny zava-mananaina. Ankoatr'izay nefa betsaka ny zava-tsoa hoentin'ny ranomasimbe ho an'ny zanak'olombelona. Manana andraikitra ihany koa ny ranomasimbe ataontsika amin'ilay hoe thermorégulateur, izany hoe manome ny hafanana sy ny hatsika ho an'ny planeta tany zany. Ankoatran'izay dia mamokatra ihany koa ny ranomasimbe ny atsasa-manila mahery ny oxygène izay iainantsika ety ambonin'ny tany. Raha fehezina zany dia aina no hoentin'izay ranomasimbe izay ho antsika zanak'olombelona, ka izay indrindra no antony fankalazana isa-taona zany an'izay andro raisam-pirenena ho an'ny ranomasimbe izay. Misy fiantraikany amin'ny ranomasimbe ny sasany amin'ireo fihetsika ataontsika zanak'olombelona ka ilana fampahafantarana sy fanentanana izany. Eo ohatra ny ataontsika hoe ny fanapahana ny azo ohatra ny fandoroana tanety dia miantraika any amin'ireny ataontsika hoe roa ivoary any anaty ranomasina reny zany ny voka-dratsiny reny hetsika rehetra izay ataontsika olombelona izay, ka manentana zany izahay amin'ny fikajitsika izany tontolo iainana izany satria rehefa tsy manimba antsika dia efa anisany manajary sahady. Na eo azy izany rehetra izany dia anisan'ny olana mbola sedrain'ireo tanora eo amin'ity setry ny tontolo an-dranomasina ity ny tsy fananana asa. Be dia be zao ny jeune malagasy manana diplôme amin'ny setrin'ny ranomasina fa ny asa mihitsy zao tsisy eto amintsika. Manentana ny fitondram-panjakana zany mba hijery manokana setrin'ny ranomasina fa manan-karena antsika manana ny ranomasina. Be dia be ny asa azo exploitena momba ny ranomasina, ny transport rehetrarehetra raha eto an-tany dia mandalo amin'ny ranomasina daholo. Anisan'ny olana iray mbola tsy voafeny ny fanjakana ankehitriny ny fisian'ireo jono tsy manara-dalàna eto amintsika ka takina amin'ireo mpisehatra amin'ny tontolo an-dranomasina noho izany ny fanajana ny lalàna mifehy ny fitrandrahana ny arena anaty rano mba hahafana mifehy sy mitrandraka maharitra io arena anaty rano io mba olo vain-jafy. Isaky ny favalo ny volana jona toy izao no anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasimbe. Fanisitraka hetsika didipoatra fa ho be karakarain'ny solombambo Kavafi tao amin'ny distrikty ny Manjakandriana sy ny antoko malagasy miara-miainga indray ny tao amin'ny commune Ambotrolo Mahitsy amin'ity taona ity. Ankasitrahana ny hetsika fanampiana ny mponina tahaka izao hoy ireo nananjanaka natao asoavana. Fanaty Adina. Ny mponina eto anivon'ny commune Ambotrolo Mahitsy indray no nisitraka ny hetsika didipoatra fa ho be karakarain'ny solombavombahoaka voafity tao Manjakandriana sy ny antoko malagasy miara-miainga.
afa-pasairanana ny mponina ary nisaotra sy nakasitraka ny etsika fanampiana azy ireo tahaka izao. Eny tompoko tena misaotra betsaka fa tena mahafaka fahasahiranana tompoko. Eny ary fa dia ny amin'ny azy atao dia misaotra ny atoko malagasy miara-miainga dia miraso azy efa be amin'ny asa ampelantanany. Eny amin'izao moa dia isaorana tokoa izay mikarakara izay toa hoe eto amin'ny commune Mitrolo Mahitsy izay nazamona an'izao zavatra izao isaorana ny député Douda ao anatin'ny atoko malagasy miara-miainga satria afa-po izay vahoakana Mitrolo Mahitsy noho ny zava-misy ohatr'izao satria izao zavatra izao dia zava-dehibe aminay mihitsy amin'ny fiainana iray manontolo ety ambanivohitra izao. Na eo aza ny fanaovana didipoitra nentim-paharazana fanao eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoan'ny ririnina izao, miavaka kokoa ny etsika didipoitra vao be tahaka izao raha ny fanazavana hatrany. Zavatra sahala amin'izao zany dia tena ilaina indrindra ho aty ambanivohitra amin'le didipoitra vao be ity dia misaotra indrindra ny mpikarakara indrindra ny eo amin'ny commune moa izany sy ireo dokotera izay manatanteraka an'le famorana fa izay koa mahita amin'ny zavatra ohatran'ito zany mahita izay fa dia miray pery le ankizy ary mahafa-pahasahiranana kokoa an'ilay ray aman-dreny aty ambanivohitra ilay fanaovana le didipoitra vao be. Io aloha zany dia saorana lehibe dia lehibe saorana Andriamanitra ary saorana ihany koa zareo atoko malagasy miara-miainga izay mandray andraikitra izao didipoitra vao be ho an'ny taranaka faramandimby izao. Eka dia ho anay eto Mitrolo Mahitsy aloha dia mahatsiaro hoe miadana mihitsy izay ary milamina satria mba tsy dia mididididry loatra ny ankizy moa ny ray aman-dreny koa tsy dia mifiarinaina loatra amin'ny resaka fandaniana maro isan-karazany. Ahitana fokotany misy 20 ny commune ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy ary nahitana solotena isaky ny fokotany tsirairay avy nisitraka ity etsika didipoitra vao be ity. Tsy mifarana eo akory, mbola hisitraka ny etsika ihany koa ireo commune ao anatin'ny distriktan'ny Manjakandriana mbola tsy nahavita izay didipoitra vao be izay. Vavoanitsy fandriam-pahalemana dia mbola nampelantanana ireo mpankan-keriny hatramin'ny androany ny renim-pianakaviana iray sy ny zanany nisy naka an-keriny atao amin'ny fokotany Ambodray commune Manakana distrikta Antsaratanàna ny herinandro teo. Nitrangana fankan-keriny any an-toerana izay saika miseho manodidina ity commune ity noho izany manelanelana ny Tsaratanàna amin'ny distrikta Ankazobe sy ny maro hafa. Isan'ny mamaivay amin'ny tsy fandriam-pahalemana hoy nisy olom-bavam-bahoaka voafity tany an-toerana. Ivry Miverina ny laza ratsy ny commune Manakana anatin'ny distrikta Antsaratanàna miresaka fakana-keriny. Renim-pianakaviana iray sy ny zanany no lasibatra tao amin'ny fokotany Ambodray ny herinandro teo. Mbola ny ampelantanan'ireo mpankan-keriny izy mianaka hatramin'ny androany ary misy ny fifampiresahana eo amin'ny fianakaviana sy ireo mpankan-keriny amin'izay mety ho takalinaina araka ny loharanom-baovao. Ny fakana-keriny izay lonolon'ny mpiarahamonina no iantombohany sy ny ankamaroany ka anaovany solombavam-bahoaka Antsoavo. Satria mifahafantaranay azy resaka fiarahamonina io disadisa eo anatrehany mpianakavy disadisa mety resaka aditany maro olana eo amin'ny eo amin'ny fiarahamonina zay sary-pihezina izy izay ny fiheveranay azy ka Antsoavo zany dia ny fisian'ny firaisankina eo anivon'ny fiarahamonina aloha dia Antsoavo koa satria efa betsaka ny mpitandro filaminana dia Antsoavo koa zany ho an'ny vahoaka mba hetsika amin'ilay tanamaro ny fandriam-pahalemana indrindra amin'ilay resaka fiarahana amin'leto prédina reto zay ny fiheveranay fongotra an'io satria efa karazana fongotra an'izy io teo fa amin'ny fotoana mampilamindamina dia misy eo tampoka firaisankina zany dia ny fandaminana fiarahamonina. Saika eo amin'ny commune Manakana no isehoany ny ankamaroany fakana-keriny eo amin'ny distrikta Antsaratanàna hoy ny solombavam-bahoaka. Misy ny antony saingy manahirana ny fandrosoana vahaolana raha tsy misy ny fiarahamientan'ireo tompon'andraikitra voakasika. Io zany no limitrofinay io commune io amin'ny distrikta Anjozorobe. Io ny limitrofinay amin'ny distrikta Maivatanàna ary io ny limitrofinay amin'ny Akazobe distrikta Akazobe. Dia matetika zany io tratran'io resaka tsy fandriam-pahalemana ohatran'ny kidnapping zany foana zany io fatra io fantatsika tsara nefa ireo distrikta anankitelo reo fa distrikta Mafampana koa amin'ny resaka io resaka tsy fandriam-pahalemana io. Sarotra feziny io satria tena midadasika be io fatra ao ary tapitanety tena banja be zany fanafodina nga dia hoe asiana mitoby miaramila mihitsy eo
ao atapony eo mba ahafahana mifeo ao atapony eo nelanelana kazobe anjozolobe ary tsara tanàna na izany na tsy izany manaitra ny fanjakana amin'ny fampitomboana ampitandro ny filaminana trano ny solombavam-bahoaka eo ihany koa ny fandrosoana vahaolana matotra mahakasika ny sosialim-bahoaka sy ny tsy fanananasa ho an'ny tanora izay ampihana ny trangana tsy fandriam-pahalemana ihany koa. Ny ambota amin'ny alady teo ny ampanjaka be Maroambitsy Amina Saïd rehefa nanjaka nandritry ny 70 taona mahery no tanterahana omaly maraina ny lanonana fanomezam-boninahitra azy farany izay notronin'ireo olom-panjakana isa-tsokajy ao anatin'ny faritra Boeny. Taorin'izay dia hoentina ankatsepy ny razana ka amin'ny farany ity herinandro ity no anasitrihana azy ao Maroambitsy. Anja Robert Kolo Mahajanga. Ny ambo teo amin'ny faraka ny 20 taona ny teto Mahajanga tamin'ny alahady fa 4 ny volana jiona i princesse Amina Saïd ampanjaka be ny Maroambitsy. I princesse Amina Saïd dia nanjaka nandritry ny 27 taona nanomboka ny 12 jiona 2027 ka hatramin'ny volana jiona 13 fotoana izay nahafolaka azy. Nanjaka tao amin'ny doany Bezavo, doany Mitsinjo, doany Tsakoamanery ary doany Karanandry izy. Ny ampanjakan'olo vainy kosa dia indra mandilatra rivo sy manjaka Renarivo. I ampanjaka Amina Saïd no nitondra tao Bezavo, Verolo Manga noho izany i faritra Boeny. Ny alahelo lehibe moa no mbola alahelo amin'ny fianakaviana sy ireo mpanaraka n'izany fomban-drazana izay kolontsaina tena mampiavaka antsika ary mbola tazomintsika ary arenantsika eto amin'ny faritra Boeny. Ho antsika tsy mahafantatra izany ampanjaka be izany dia tena mbola manana ny hasiny sy ny toerana ary ny voninahitra ho antsika aty amin'ny faritra Boeny. Mbola mipetraka tsara daholo ny rafitra rehetra ary ny fanjakana izay nalaiky fanjakana aty amin'ny faritra dia manaiky ary manaja tanteraka izany hasiny razana izany. Ankehitriny moa ny ambo izy dia atao ny fomba rehetra, ny voninahitra rehetra mamendrika n'izany ampanjaka izany satria azo lazaina fa very olomanga sika ato anatin'ny faritra Boeny ny Madagasikara ray manontolo satria misy anjara tantara amin'ny kolontsaina malagasy, kolontsaina sakalava no ataoko hoe mifarana izany amin'ny eto. Amino izahay fa ireo mpanaraka n'izany kolontsaina izany mbola hanohy ny soa apetraka izany ampanjaka be ny Maroambitsy princesse Amina. Ho an'ireo zanaka Maroambitsy, ray aman-dreny tena nandala ny fihavanana sy ny soatoavana malagasy i princesse Amina Saïd. Isan'ny manamarika ny soatoavana malagasy ao anatin'ny tsika Mitsinjo. Ray aman-dreny izay nandala fihavanana ary nivohy mandrakariva ny fankatiavana. Ray aman-dreny izay tsy nahitana olana teo amin'ny fiarahamonina tao anatin'ny tsika Mitsinjo. Azo lazaina fa very olomanga ny vahoaka ao anatin'ny tsika Mitsinjo, vahoaka ao anatin'ny faritra Maroambitsy amin'izao inalasana ny ray aman-dreny betsika zao. Ny maraina ny alarobia teo no niainga tao amboavalanana Mahajanga ny nofo mangatsika ny princesse Amina izay natreny ireo olom-panjakana avy eto an-toerana ny fanomezam-boninahitra azy farany mialohany hitondrana ny razana any Katsepy, toerana izay anatrihana azy amin'ny sabotsy ho avy izao. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia olona miisa enina no naratra mafy vokatry ny tsantokantsy izay nataona lehilahy iray tao amin'ny parika Annecy tao Frantsa androany. Zaza avokoa ny 4 tamin'ireo naratra izay manaraka fitsamboana ankehitriny. Eo voasambotra kosa ny navandoza raha ny fampitam-baovao. Fanampanazavana etsy fitinokoloana eo amin'ny sariny France 24. Olona miisa enina, olon-dehibe sy zaza 4 no naratra mafy vokatry ny tsatokantsy nataony lehilahy iray tao amin'ny parka Annecy androany. Raha ny fitantarany nanatry maso, niara-ny koropaka ny rehetra rehefa nahita olona iray ny tsantokantsy izay sendra ny lalany. Tsy nifidy na olon-dehibe na zaza tamin'ny fihetsika natao. Androany tokony ho tamin'ny 10 ora maraina no niseho ny loza tamin'ity toerana fitsangatsanganana ity, raha ny fantatra. Teratany Siriana ilaina vandoza teraka tamin'ny taona 2026
2007 efa voasambotra ny tena ny 5 tsy mbola nahazahoana ny fanampanazavana ny antony nanaovana izany fihetsika izany. Hatreto zaza roa sy olon-dehibe iray no miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana. Nilaza ny tompony andraikitra any an-toerana fa tsy mbola voasokajy ho asa fampiororona ity raharaha ity. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no masakazona totra tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao. Samy tombo amin'ny fahasoavana. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vavao. Algo, Manarakani Iso, Algo, Nikaltao, un vide mirage. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.